atolotry ny tvm sy ny bitsikanto ary ny knaps firaisankina ho amin'ny fiainana ara-tsosialy ho an'ny rehetra. Tsy nikely soroka na mpianatra nanao izay natafitany zanantsika izy. Nahafa-po sy nahazahoam-bokatra ny asa nataony. Singa iray nampandroso ny orinasa ny fisiny, niasa foana hatramin'ny faha-enimpolo taonany izy. Ry mpampiasa, tsy njovy ny mpiasa sy ny mpanabe, ampijiro mpikambana knaps ananany ho avy tsy misy ahiahy anaty filaminan-tsaina tanteraka. Orvahoaka atongilany ny sofinareo dia misy resaka kahekeo. Isika ray mpianakaviana tohanao amin'ny raharaha ao an-tokantrano reny mampinono omeo fotoana hialana sasatra sy hakanaina izy. Isika ao an-tokantrano tohany io mama fampinonoana atsaran'ny sakafo ny ara-pitombony eny na eny atsena seny rehetreny ampiso tohany foana ny reny. Ianareo mpampiasa indray omeo zao reny mampinono efitrano manokana ho azy ara-joro. Fampinonon-dreny andraikitrao andao toanatsika. Manahoana daholo nareo rehetra any an-tokantrano fa indrindrindrindra ny reny izay mbola mampinono sy mbola misalasala tsy mety ampinono satria ho anareo mihitsy ny ty fandarany ty raisika mitehaka mafy be ny mpilalao atsika mamsoa sy tsy lavina. Tonga sonareo ato anatin'ny lalao tsora ny loha hevitrintsika zany dia hoe andao ametraka rafitra maharitra mba ho lara-pahamehana ny fampinonon-dreny. Dia raha isika mitehaka mafy be arany mamsoa izay hanomboka mpafantatra antsika bebe kokoa mahakasika an'izay. Eny ary misaotra betsaka ny Gladys dia misaotra anareo ihany koa tehaka mafy be ho anay teo dia misaotra mankasitraka izao dia mamsoa mpanara-maso ny asa na hoe inspecteur du travail ny asa koa avy ao amin'ny sampandrarany fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa avy ao amin'ny ministera ny asa. Faly mandray anao zahay ny faninantsika manaraka dia tsy lavina mbola asitsika tehaka mafy be ihany koa. Ie, misaotra anareo avy ato amin'ny tsorabitsika namaly anay izao dia tsy lavina avy ao amin'ny ministeran'ny vakotra. Ie, dia engany mba afinaritra ny lalaontsika androany. Zay mihitsy afinaritra ny lalaontsika androany. Tsika moa zany dia ao anatin'ny herinandrom-pirenena ho an'ny fampinonon-dreny miaraka amin'ny herinandro maneran-tany amin'ny fampinonon-dreny. Dia amin'izao fotoana izao dia misy dia izay ataon'izy ireo atolotra ampitiavana be ho antsika ny tokantrano. Hitady voambolana izay tsika zao izy ty zany dia
matoateny misy litera 12 zay zany raha antsika mikaroka ao anatin'le lalao vonina tsara ve ny mpijery vonina tsara ve ny mpilalao vonina tsara lasa am'izay antsika ny ahodiny avy hatrany ny kodiarana lasaka ny eto dia manodina ny kodiarana avy hatrany zany a mpilalao antsika voalohany ahodiny re le kodiarana fampinonondry lavrary lara-pahamehana kabary 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 ianao ve ny anao ale kabary sa aka-jokera ianao aleo maka-jokera ka oe azatsika mandrosana ny any jokera ny mampisoa raha isika miteka mafy be izy a faly mandray any jokera mampisoa zay izy ny anaranao tiana ny anarako faly mandray any tiana atao mitsorabitsika dia arak'izany moa zany dia ikabary zany tiana zao a dia raha mety tsara lizy izy mipijery a dia manokatra fotsiny mampisoa vonina ao ary isa roa tompoko lasy tompoko vavy eo ianareo ry andriambavy ianareo no antoko ny menaky ny aina ka ampinonoa izy fazamalainy mbola misy toy angasa tapitratreo alefasiny toy aniarany e mampinono foana na aiza tandremy manondra nareo mpitaiza fa ny fitsetsefa matetitetika no mahabetsaka ny nono meny misaotra antsika rehetrarehetra ao anatin'ny fanentanana moa zany tsika zao aminy hoe tena ilain'ny zaza voateraka ny mahazo ny ronono avy any amin'ny reniny zany dia mitehaka zay miteny hoe netsara le fanentanana teo tehaka zay miteny hoe nisy netikely le izy resy lahatra ny fijery mamsoa tonga dia manokatra fotsiny zany amin'izao fiandohany zao fa firy ny tiana hosikafana amin'izy 12 le voalohany M zany a ny eo amin'io voalohany io manomboka amin'ny M zany a ny voambolantsika eny ary mbola manodina kodiarana ihany satria na mamamarana ihany le manokatra fotsiny a dahoro mamsoa zay soany sasa ny minono hatreo amin'ny fahenim-bolany any amin'ny toeram-piasana fa 12 volana no izoany amin'izany oe mahay momba fampinonondre mihitsy tsika mandrabatapitra an'ity fandaharana ity ao arany a misy loka ho avy ao a dia antaninay mamsoa hoe andray an'le loka sa hanoy an'le lalao raha mandray an'le loka dia mandresy avy hatrany a ny mpifaninana tsilavina satria izay mandray loka dia to dia miara-mody amin'le loka ao ary raha nareo nantanina andray loka nareo sa hanoy lalao manao ana kosa ny hevitry mamsoa aleo manoy lalao aleo izy lalao eny ary ao arany a jerevantsika fanandray loka zany ianao a dia nahazo écouteur avy any amin'ny gicoma afaka manonona litera anankiray ianao zao misy azo iteka fa mahita a izy ao amin'ny faharoa misy a zany a eo amin'ny voambolantsika dia eo amin'ny faefatra koa mbola misy ahatrany a ao amin'le voambolana azo itehaka mafimafy kosa fa tena tonga dia anankiroa nitany a manodina kodiarana hatrany mamsoa fa mbola mamarina ihany hatramin'izao a lazary entanina trano nirendrehetra ampinono ny zanany mba ho tena lavraro ny fahasalamana marina mihitsy zany eo amin'ny kabary 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 amin'ity indray mitoraka ity zany mamsoa dia tsy afaka maka jokera ntsony satria indray mandeha ihany a ny afaka maka jokera ato amin'ny tsorabitsika dia mandroso mamsoa fa vita mamsoa foana io na dia tsisy jokera aza any a vita mamsoa zany sa hoana republique eny ara tompoko lasy tompoko vavy ry tovovavy sy zatovolahy entanina ianareo mba ampinono ny zanakareo re mbola kely reny entanina trano koa ireo ray mpianakaviana anoana ny vadiny amin'ny fampinonondreny entanina ihany koa ny orinasa mba anisy toerana fampinonondreny mitsy sazalako misy tompoko lahy mangasinaka tompoko vavy
sotrany amin'ny fanentanana hita tokoa fa tena mafana fo mihitsy ny mpilalao antsika ao anatin'ny fo mihitsy ny fanentanana antsika reny malagasy mba ampinolo ao ary tiaka zay miteny le tsara kabary teo a tiaka zay miteny izy tsy neky le izy resy lahatra daholy a fa firany sokavatsika fotsiny indray mamso le farany farany ary a eo amin'ny farany a misy zany a no mamarana an'ilay voambolantsika mbola tsy hitany mamso le voambolana mbola tsy hita mbola mitoy ihany ary lalao antsika atao mitsorabitsika e lasany e fampinonondreny fampinonondreny lara-pahamena le asitokandre lofalokaloka tena tsara be io a raha loka zany dia tsy milalao tsony fa mbody ao ary andreloka sa anoy lalao anoy lalao foana tsisy mandray loka mihitsy ny atao mitsola bitsika fa manoy lalao daholy raha nandray loka zany a dia nahazo machine lave avy any amin'ny tsola bitsika litera anankiray lolo tramanao hoe lolo lalana tena tsy nisy tamin'iny mamsoa tamin'iny koa izy vao mba tsy nahita fa asitehaka foana aloha satria efa nahita foana izy a teo aloha tsy lavina alefa tsy lavina tsy tamofa fampinonondreny izy ty dia rem-pianakaviana mibe dia be mijery eo fa fampinonondreny lara-pahamehana fampinono mira eny ary tsy lavina tsy lavina ve anao ale hira sa akajokera aleo akajokera oe mandroso ny jokera tsy lavina mandroso avy hatrany izany ny anaran'ny jokera tsy lavina lalasoa faly mandray lalasoa zay tonga soa atao mitsorabitsika dia anatanteraka hira zany zao lalasoa sady raha mety tsara le hira dia tsy lavina tonga dia manokatra avy hatrany ao a iaraka mba anisa telo tsika sady ho fampahirezana ny lalasoa ao ary isa roa telo karakarao tsara neny zanakao raha voateraka ome onono izy ahatoazany teoro tsara tsy horeraka tiaka zay tena resy lahatra tamin'ny hira lalasoa tiaka zay ny tena tsy nety le hira resy lahatra ampijery a sotra ny lalasoa dia afaka manokatra fotsiny zany zao tsy lavina ao amin'ilay mbola tsy misokatra ireo fa firany ty tsy lavina osokafana fahenina zany a ny hitantsika eo amin'ny fahenina zay a ahodiny any lekiterana fa namamamarina ihany lasaritsika ane manentana an'iray rehetra ihany koa ny tenako mba anosika an'ireny ampinono zaza any rehefa any an-trano marina mihitsy zany soritra dia manana haingon-trano sy zavatra maro isan-karazany vita amin'ny hazo afaka manao an'izany mihitsy ny zareo litera ray dia mahazo famezana avy any amin'ny soritra raha mamarina teny misy asiotehaka misy te eo amin'ny fahavalo ao amin'ny voambolantsika mbola mitoy hatrany lalao antsy lavina ihany zao manodina ankidiarana lara-pahamehana fampinonondreny eo arytsika mijanona eo amin'ny nantinareo eo ary zany amin'ny teny hoe tompon-dakany sosialy dia ozy nareo hoe knapsa ao ary tompon-dakany sosialy knapsa litera anankiray raha mamarina dia mahazo fanomezana avy any amin'ny knapsa dada tsisy asitehaka fa tsy mahita izy fa tsy manina izy na tsy mahita fa vadika ao mamsoa indray zany tsika zao alefa mamsoa atao dia ahodiny an-trano kidiarana mbola ao anatin'le lara-pahamehana fampinonondreny lara-pahamehana knapsa connecta ozy hoe knapsa connecta ozy nareo mivoatra hatrany ao ary knapsa connecta voatra hatrany
aoary asy litera anankiray indray aloha mamsoa r ohatrany hoe reny reny aoary tsisy tena tsy nisy r atao anatin'le izy alefary tsy lavina mbola mitoetralina aloha atsika aoarany a lasa bitsika tokana anakiroa tsora alefa sarany litera anankiray indray sary s misy asiotehaka fa mahita izy a eo amin'ny fahasivy zany a misy s am'le voambolantsika mbola tsatra tsy lavina le izy a alefa sara hodondrainy kodiaranany lagam-pamena fampinonondreny lagam-pamena veriko fa vizana koa nge tsy lavina mbola tsorabitsika ihany litera anankiray isa roa telo neny enina misy asiotehaka fa mahita misy enina zany a eo amin'ny fafito a dia eo amin'ny faraiky ambe folo mbola manodina kodiarana ihany fa asiotehaka kosa aloha fa izy nge tena mahita ahodony tsy lavina le kodiarana ato amin'ny tsorabitsika lagam-pamena lamako atabaro knapsako tompon-daka sosialy litera anankiray isa roa telo dada fa nandefa dia mivirana any amamsondray zany tsika zao fa tsy manino zany e sa hoany ozy izy teninareo alefa mamsoa mbola vonina ilalao fotsika rehetrarehetra mamso mamso fampinonondreny ao tiaka mafy be ho anareo televisiona malagasy litera anankiray misy asiotehaka eo amin'ny fahafolo misy ia amin'le voam-bolatsika efa manomboka ame manakaiky any izy ty mamsosa ahoana tena efa akaiky a mety ho azontsika io mety tehaka aloha zay momba mamso lasarytsika mamsoa manodina kodiarana avy hatrany fampinonondreny lara-pamena dia manentana antsika rehetrarehetra ny atokantrano zany a anaraka zany toromarika zany a loka raha mandray loka moa dia ahoana tonga dia lasa tsy afaka manolona mbola tsy te ody mbola tsy te mbola tamana mbola te hilalao foana ho mamsoa jerentsika foana le loka na dia tsy nandray loka rahana izy raha nandray loka zany ianao a tena azo fera avy any amin'ny tsorabitsika miasa be iny ao ary litera anankiray mamsoa haintso misy asiotehaka fa mahita izy eo amin'ny fahatelo misy aintso dia anankiray sisany tsy misokatra eo tsika le miara-mika mafy be anao sedra ahoana mamsoa aleo asina sedra ana sedra izy asiotehaka mafy tsy nikely soroka na mpianatra nanao izay natafitany zanantsika izy na afa-po sy nazahoam-bokatra ny asa nataony singa iray nampandroso ny orinasa ny fisiny ny asa foana hatramin'ny faha-enimpolo taonany izy ry mpampiasa tsy njovy ny mpiasa sy ny mpanabe ampijiro mpikambana knaps ananany ho avy tsy misy ahia anaty filaminan-tsaina tanteraka eny arikirysoa vitsy izay fisafoana salama tsarynareo mianaka efa anatin'ny telo volana farany fitondrana voaka indri izao dia resaka momba fiomanana fampinono sika raha mety amindry tena mety amiko izany fa mianao-drasa azy ary dia mila miomanara-tsaina sahady indria hampinono ny zazakely amin'ondre fotsiny ihany mandra-pahafeno anazy embolana dia toizana hatramin'ny faharoataona zazakely izany farafahakeliny tsy adintsika koa nefa ny any hampinono zazakely voateraka avy hatrany indri dia ny sakafo toizana miovaova sy maro loko hatrany dia ampiana fatraray mihoatra ny mahazatra mba hanandrita hirikery hiatrehana amin'ny fampinonoana tsara ihany koa miomana amin'ny akanjo vaky mba hamora fampinonoana dia izay aloha kely androany amin'ny manaraka indrayntsika amin'ny resaka andeha isika metraka rafitra maharitra mba ho lara-pahamehana amin'ny fampinonoandreny tonga
eo amin'ny sedra zany tsika zao a araky ny efa fanentanana atao foana moa zany a ao anatin'ity fandaran'ity dia tena zava-dehibe a ny hoe mampinono a ny reny ka le reny koa tena mila tohanana amin'ny sakafo maro loko ara-pahasalamana dia ny sedratsika zany zao a misy an'ireto karazana legioma samihafa reto a dia mifaninana mitetika an'le izy zany nareo izay mahavita betsaka indrindra le courgette zany no tetehana dia izy mahavita an'le sedra ao a ndahoaritsika iaraka anisa 3 ray roa 3 alefa samizay ny fitetehana an'le izy andaotsika mba hitehaka kosa mba ho fampahirezantsika an'izy ireo a lasa zany a ao anatin'ny 3 sekondra no anatanterahana an'le fitetehana an'le izy a izay mahavita mitetika betsaka indrindra no mandresy a dia mbola mitohatra fa mbola tsy tapitra ny fempotoana alefa tehaka hatrany alefa 5 4 ray tapitra araky ny hitantsika zany a dia tsy lavina no navita nitetika betsaka kokoa an'le courgette a noho i mamsoa dia izy no navita an'le sedra dia tsy lavina indray zany zao no anontaniana hoe tsy lavina ve anao sedra sa tonga dia anonona ohatrany mahafinaritra le manao sedra fa alao tohizana ny sedra tohizantsika indray sedra manaraka ary e ny sedratsika manaraka zany a miaraka amin'ny knapsa dia misy andreto arony reto a dia alainareo zany le arona voalohany a dia atsofoka le faharoa a dia atao mifampitsofoka le izy dia zay mahavita an'le 5 voalohany a dia izy mahavita an'le sedra vonona aoarany isa 3 miaraka indray tsika ary isa 2 3 alefaso avetrany arany a andaotsika hitehaka ho any zareo atsofoka zany aloha voalohany a alefa mbola anaky 5 le izy a atsofoka tsirairay a zay dia atsofoka ao anatin'le manaraka indray a andaotsika hitehaka foana alefa mafimafy alefa ray farasisa vitany mamsoa e araky nitatsika teo zany a dia neny mamsoa no tafiditra voalohany daholo le arona nefa tsy lavina nanao an'le sedra teo dia tsy navita an'le sedra indray zany tsy lavina fa tsy maintsy mifandimby manonona zany mpilalao atsika ndao hitehaka foantsika ho azy ireo ndahoarany anonontsika zany zao satria efa samy tsy navita sedra mamsoa mety inona le litera farany a eo amin'le fahadimy a tsy misokatra b ohatrany hoe baba bi tsy bi zany any eo amin'le izy tsy lavina inona ny eo amin'le fahadimy zaza tsy zaida ihany koa verina any amamsoa indray tsika zao isa 2 3 ka mbola tsy ka ihany koa tsy lavina isa 2 3 lolo mbola tsy alina ihany koa mamsoa isa 2 3 p mbola tsy pe ihany koa any amin'ny tsy lavina indray isa 2 3 ve vorona izy nandresy tsora arapaina zany fa nandresy tsy lavina na dia efa elaela ihany ary niodikodina ataonareo andao a iaraka fantatra ny hevitry ny voambolana itsika miaraka amin'ny rindra aodry miaka ny vibaravarana manatitra fiarabanantsika rehetra tompoko ny mahavontsiny dia voambolana an-tanindreo midika hoe mahavoky alavorary ny fampinonon'ireny dia ilain'ny reny mampinono ny mahazo tohana avy amin'ny rafim-piaramonina misy miainga eo tokantrano amin'ny alalan'ny fanohanana sakafo izay tsy hoe atao fotsiny izay mahavontsiny azy fa ilaina koa mba ho ara-pahasalamana sy sakafo maro loko izany ilainy koa ny fanohanana ra-tsaina sy fanampiana amin'ny asa sy fikarakarana ao an-tokantrano toy ny fikarakarana sakafo mahavontsiny ny fianakaviana satria ilaina mihitsy izy manovery mba tsy horeraka eo koa ny fiarahamonina izay tokony manampy ny reny ahafahany mampinono ny zanany naiza misy azy ary ny toeram-piasana koa dia tokony mampiatra ny lalàna fanomezan'ny reny mampinono mba hanana ny fotoana sy toerana milamina ahafahany misakafo mahavontsiny sy ara-dalàna alohan'ny ampinonono ny zanany izay mampitony ny sainy rehefa mampinono izy sotranareo nandray anjara tato amin'ny tsorabitsika misy afatra ve tianareo omena ho an'ny olona mijery ny fandarana any an-tokantrano ie dia ho an'ny olona mijery manaraka ny fandarana tsorabitsika dia ny ampitainay
izay mivondrona atao anatin'ny task force ANGE izay ahitana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no mitahaka azy, ao ny ministeran'ny FOPy, ny avy aty aminay avy amin'ny COMEX, dia manentana antsika hampirisika ny fampinonon-dreny. Eo ihany koa misy ny lalàna mandrara ny dokam-barotra na ny publicité na eny amin'ny anina reny, tsy azo atao ny manao publicité an'ireny solon-dronono voararany lalàna zany reny. Omeko ny namako ato ngamba ny toyany. Eny ary Mamsoa? Eny ary misaotra betsaka fa tena nahafinaritra ny kilalao dia miarahaba ny tsilafina fa tena mahay be izy. Dia ny fanentanana ngamba dia zao hoe manana zoa adiny iray na ora iray isan'andro ny reny ampinono ny zanany eny anivon'ny orinasa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana hatreo amin'ny 5 volana. Aoka mba hanaja izay satria lalàna no mipetraka ka izay mandika lalàna dia hiara ny sasy. Fa dia entanina zany isika rehetra mba hanaja an'izay na ny mpampiasa na ny mpiasa koa mba hisitraka an'izay zoan'izay. Mankasitraka anareo niaraka tato anatin'ny lalao tsora fampinonon-dreny lara-pahamena mihitsy zay fa nianatra zavatra vaovao-dreny mpijery tsorapitsika tao anatin'ity fandaran'ity dia misaotra ny televiziona malagasy misaotra ny sary sy feo misaotra ny solosono misaotra ny MCR Kadotsimbazaza sy Jessie Coiffeur Manakambahiny izay nanao ny taovolo sy ny tare dia mariana foana fa ny fandarantsika dia miverina isaky ny alarobia mirohora dia manentana foana ihany koa zay mba ahafahantsika manaraka tsy tapaka ny Facebook tsorapitsika ofisialy alalantsika ny vaovao mahakasika ny fandarana. Dia amin'ny heriny anio toy izao mbola ao anatina fandarana vaovao ndraitsika veloma daholo ary natolotry ny TVM sy ny Bitskanto ary ny CNAPS firaisan-kina ho amin'ny fiainana sosialy ho an'ny rehetra.